Ireny ary no resaka ny fanaovana tamin'ny praiminisitra lehibe ny gouvernement tambola ao anatin'ny pejy politika hatrany kosa no faranana tamin'ny fomba ofisialy ny lisitry ny mpifidy eo amin'ny fifidianana olona izay ho tanteraina amin'ny 27 ny volana desambra 2024 ho avy izao. Nitondra fanampanazavana ary mikasika izay indrindra ny vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana omaly tetsy amin'ny foibeny tetsy Alarobia. Noferana ho roa amby 20 ny isandreo kandida nilatsaka amin'ny fifidianana olona izay ho totosaina amin'ny 27 desambra ho avy izao araka ny tatitra mikasika ny famaranana ny listitr'ireo kandida nataony vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana na nisy seny omaly tetsy Alarobia. Noferina isa-paritra tokoa izany listitry ny kandida hilatsaka olona zany. Ny eto Antananarivo dia misy lisitra sivy association malagasy sambatra, HVM, MMM, TIM, Mapara, ny Mangarano Malaza, Marina, Arema, Gasikara Maitso. Mbola voalisitra vonjomaika ity ny feran'ity ary mbola azo atsaraina hatramin'ny 12 desambra ho avy izao. Etsendanin'izany dia miisa 9,904 sy rayal ireo mpifidy vaventy manerina ireo faritany enina. Isan'ny Antananarivo zany dia 2432. Ny provinsy-ny Antsiranana dia 1116. En province-ny Fianaratsoa dia 3167. En province-ny Mahajanga dia 1803. En province-ny Toamasina dia 1855. En province-ny Toliary dia 2177. Amin'ny vanin'Androanoany zany manerana ny Madagasikara dia 12560 grands électeurs zany no voarakitra eto zany. Amin'ny 20 desambra ho avy izao nanomboka ny fampelezan-kevitra ho an'ireo kandida nilatsaka ho fidiana olona. Nanome toky ny sy ny mangarahara ao anatin'izany fifidianana izany ny seny ary sy nampitarina ireo ho miroso sady amin'ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana.